Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Manolotra anao ny vaovao. Profony kobakambava fangaro ny fitondrana radionarym-piana amin'ny raharam-panjakana ny resaka politika. Vola 3 tapitrisa ariary mahery no takin'ny lehiben'ny faritra vakana karatra amin'ny orinasa 20 any toerana anomanana ny fiaonam-be paritry ny antoko HVM ny 15 martsa ho avy izao. Anatevina ny fitokonan'ireo prakitra raha eny amin'ny fitsarana sy ny mpiasa fananatany ny mpampianatra bikaroka eny amin'ny Université Rampitso. Fangatahana fanazavana momba n'ilay fanambarana ataon'ny gouvernemanta mikasika ny fampiatoana ireo mpiasa-panjakana amin'ny asany rehefa feno 80 taona no andrasany. Zono Andranomasina ratsy ny vokatra makamba tamin'ity taona ity raha nitata amin'ny kalitao teo aloha mbola mafeno ny fepetra takintseny iraisam-pirenena. Ankoatra ireo aretina izay nahazo ny makamba tsy ampy ny fanaraha-maso hoy ny ministra tompon'andraikitra. Nitatra 20 cm ny fahavakisana hita amin'ny vato-be iray eny Ambohibe Ilafy. Ny asa-bojy izao kosa ny anapohan'ilay vato-be eny avaratra Kasy hoy ny BNGRC Androany ny roso tamin'ny fanangonana ny fanambaram-panan'ireo mponina esorina vonjy-maika ireo vato-tany. Farany olona 10 namony aino omaly tany Argentine vokatry ny fifandon'ireo helikoptera roa izay mitondra ireo mpiasan'ny aino amanjery sy ny tompon-daka amin'ny fanatanjahantena frantsay. Any Côte d'Ivoire voaheliko higadra 20 taona amponjy Simone Bagbo vadin'ny filoham-pirenena Bagbo. Ny andindiny izay avy hatrany. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Joyeuse Pâques avec Baolay. Baolay, toujours meilleur. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret,
Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Ny azony vanikolaka, ny taninandrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Afahana miantso mandritra ny adiny 2 ora be zao makany ireo numéro orange rehetra amin'ny fotoana rehetra tolotra manankery 2 andro antso iaingana ny 224 étoile 2 ararotsiny be roa e miamanja ny antso miaraka amin'ny orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Sangatsika ireo fotodrafitrasa izay mamaly filany vorona amin'ny rano fisotro madio sy ny fanadiovana. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. Fanjakana mavo dia manao asa soa. Ankafalindra tompoko lasy tomboko vavy tsy diako ny tokantrano amin'izao takarivo izao miarabanao tonga sao tanatin'ny fampalamba avao ny fahita lavitra Gol TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ampiasain'ny antoko hery vaovao ny Madagasikara na ny HVM azon'ny tombony manokana ny fahefam-panjakana ny herim-panjakana fantatra ankehitriny fa manery ankolaka ny orinasa rehetra any amin'ny faritra an'olitra sy anome vola ho an'ny antoko HVM ny ministeran'ny atitany amin'ny alalan'ny lehiben'ny faritra manapirofo izany ny trangan'seho ao vakina karatra voapirofo fa mandika ny lalana amin'ny feny asa-panjakana ny fitondrana era-janary mampiana no mampifangaro ny fitondrana firenena sy ny raharahany antoko fanatetina. Sady mahamenatra ny mahatalanjona fandikan-dalàna miariary ny lehiben'ny faritra vakina karatra mitaky volakolaka amin'ireo orinasa malagasy sy vahiny 12 ny vakina karatra hanome vola ny HVM ikarakara ny assise régionale ny antoko HVM amin'ny alahady 15 ny volana marsa ho avy izao. Misy ny pirofo taratasy ofisialy avy amin'ny lehiben'ny faritra vakina karatra taratasy mitondra ny anarana famantarana mazava avy amin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana mitondra ny fitombokase ofisialy ny faritra vakina karatra ary soniavin'ny lehiben'ny faritra Andriamasinana Samuel Bertin. Ny antony voalaza ny taratasy dia ny fandraisana anjara amin'ny fikaonan-doparitry ny antoko HVM. Manaraka azy ny atsipirian'ny vola ilaina sy ny lisitry ny orinasa 12 itakina vola 13 faingo 13 amin'izay tapitrisa ariary na 115 565 000 francs. Voalaza ny taratasy ity fa ny fivoriana notariany lehiben'ny faritra tao amin'ny biron'ny faritra no nanomanana izany fikaonan-dohany antoko HVM izany ka namoahana ity fandanina ity ary notsipihana manokana fa anton'izany ny fahatongavan'ny filoham-pirenena any an-toerana amin'ny fotoana io. Mazava izany eto fa afangaron'ny lehiben'ny faritra vakina karatra mazava amin'ny raharahany HVM ny fitantanan'ny raharaham-panjakana izany hoe lasa piasan'ny HVM ny lehiben'ny faritra vakina karatra izay tokony ho lehiben'ny raharaham-panjakana ao anivon'ny faritra izany hoe tokony hiantsoroka ny asam-bahoaka fa tsy ny antan'ny atoko. Mampametra-panontaniana ity fahasahin'ny lehiben'ny faritra vakina karatra ity izay manoso ny taratasy hitakina vola amin'ny orinasa mba azahoan'ny HVM vola. Tsy amin'ny anarany manokana ma HVM azy fa amin'ny mahalehiben'ny faritra vakina karatra azy.
Mampanontany tena hoe ho sa manao izany ve izy raha tsy honomen'ny ministeran'ny atitany alalana, fa nga ihany koa ny ministeran'ny atitany sy ny faritra fananan'ny HVM ka ahafahan'ireo olona mpikambana ao mangataka vola ho an'ny HVM. Sa iteny ve ny lehiben'ny faritra Vakinakaratra rehefa ho tonga ny fifidianana fa tsy hitanila amin'ny mahasolo tena mpanjakana azy nefa miariary amin'ity taratasy ofisialy nosy ny avin'ity fa miady fo amanaina ampandresena ny atoko HVM ity lehiben'ny faritra ity. Miariary fa HVM ny akamaroan'ireo mpanjakana isam-paritra ho avy anefa ny fifidianana, ahoana no azona antoka fa tsy hitanila ho an'ny alabato ho an'ny HVM ireny olona ireny. Itsakilan'izay, isan'ny mampaitra-panontaniana ihany koa ny fahasahin'ny ity tompona ndraiky mpanjakana ity mampiasa ny mahalehiben'ny faritra azy hitakina vola ho an'ny atokon'ny filoham-pirenena hiatrehana ny fandanian'ny HVM amin'io asizy regional io. Orinasa 12 no hitakina vola 320 tapitrisa ariary, orinasa tsy miankina ny akamaroan'izy ireo, fa ny tsipihana manokana dia ny Hôtel des Termes izay fananam-panjakana sy ny musée Raketamanga izay mbola an'ny fanjakana ihany koa, dia isan'ireo nandefasana ity taratasy ity mba handray anjara amin'ny fandanian'ny antoko HVM amin'ny 15 volana marsa io. Vao tamin'ny herinandro lasa teo iny no ministra ny fanajariana ny tany Rivo Rakotovao no nahitsy ny tahirim-bola mpanjakana noho ny resaka tsindritsindry sy raha-matahora amin'ny famoahana ny vola mpanjakana dia izao indray ny any amin'ny faritra ihany koa no manao ny ataony. Hita taratra fa tsy araka izay lazaina no atao, tsy tanteraka ny filazana fa tsy hidiran'ny resaka politika ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Ankoatr'izay, fanaparam-pahefana ihany koa no azo isokajiana ny trangan-javatra tahaka izao ary azo raisina ho isan'ny trangana kolikoly azo antsoina ny Bianco. Ihetsika ve izy ireo manoloana izany? Inona ihany koa no ataon'ny sampana mpanara-maso ny raharaham-panjakana? Aiza ny fidondrana tsara tatana sy ny tany-tandalana lazaina hatramin'izay? Leo ny fampanantenana poakaty sy ny fanapara-pahefana ataon'ny fitondrana ny vahoaka ka izay no anton'ny fitokonana etserora ny fanazavan'ny pahalalana Saondra Rabenarivo androany. Tato anatin'ny tapabolana karazana fitokonana 4 samihafa no nisy teto amin'ny firenena Rahampitso, anao ny azy ihany koa ny mpampianatra apikaroka eny amin'ny Université n'Antananarivo. Ireto farany izay mitaky ny fanazavana momba ilay fanambarana ataon'ny governemanta mikasika ny fampiatoana ny mpiasa mpanjakana amin'ny asany rehefa feno 80 taona. Anatevin-daharana ireo sampana-raha-mpanjakana ny tokona ihany koa ny mpampianatra mpikaroka mivondrona ao anivon'ny CSS. Fitokonana fanairana izay angatahan'izy ireo fanazavana avy amin'ny governemanta mikasika ilay fanambarana nivoaka tamin'ny 17 volana janoary farany teo momba ny fampiatoana ireo mpiasa mpanjakana amin'ny asany rehefa feno 80 taona. Tsy tokony ho voakasika izany mpampianatra mpikaroka raha nambaran'ny filohan'ny CSS androany. Ary etsika koa ny CSS zava-dehibe zany satria mariky ny demokrasia, mariky ny fahatongavan-tsainan'ny olona rehetra, ny olom-pirenena fa tokony handray andraikitra daholo tsika ary rehefa mandray andraikitra daholo ny sekteur tsirairay avy satria rehefa mampatsiahy amin'ireo mpitondratsika ireo fa misy arofanina ihany etseroa dia tsy voahodinkodina ntsony ny volam-panjakana ary azo antoka fa andehany amin'izay alehany ny teti-bola izay voatsikajy ho an'ny sambana tsirairay avy. Fanapiteran'ny université izany raha toka voakasika ity fanambarana nataon'ny fitondram-panjakana ity ny mpampianatra mpikaroka ho hiatrana izy ireo. Somary mafampana ny raharaham-pirenena ankehitriny na tsy hita mivantana aza. Mitokona ny grefie eny anivon'ny fitsarana, mikatona ny fitsarana manerana ny nosatra amin'ny omaly. Tsy miasa ihany koa ny mpiasan'ny fananantany ary tsy misy mpiandry raharaha ka mikatso avokoa ny raharahan-tany rehetra ilana azy ireo hatramin'ny omaly. Maro ireo diso fanantenana amin'ny fihetsiky ny mpitondra raha ny nambaran'ny pahalalana Saondra Rabenarivo. Ao ireo matsapa fa tsy misy miaino, ao ireo matsapa fa diso fanantenana noho ny tsy mbola fanatanterahana ny fampanantenana nomena azy ireo. Raha ny fijery azy angamba dia ohatrantsika rehetra ihany angamba ry zareo mpikambana ao anatin'ireo vondronasa isan-karazan'ireo dia somary diso fanantenana zany satria nanantena mafy hoe rehefa vita ny fifidianana sy miverina amin'ny ordre constitutionnel tsika eto Madagasikara dia hiverina amin'ny lohan'ny daholo ny fiasana na any amin'ny ministera moa zany na any amin'ny université. Dia raha fijeriko azy aloha dia izay no mahatonga azy mihetsiketsiky amin'izao fotoana izao satria efa niandry ihany fa tsy dia hita zany le etaeta zany hoe misy miaino akory ary. Tsy mbola nahitam-baolana ireo rehetra ireo manoloana izany mangina ny fitondram-panjakana. Tsy mahita ireo olana ireo ve ny governemanta sy ny filoham-pirenena samy ny manao be marenina. Hatreto dia ny resaka famonjena ny trabona ny lasa alaolana tsy jerena ny olana misy eny amin'ireo sehatra hafa.
Ivadika lafo vaovao hafa kosa indray isika nomboka afaka herinandro ny fanapohan'ny orinasa Cola sy ilay vatobe milanja 4 taonina eny Avaratra Katso raha ampitsy no fehi-potoana farany ahazoana mifamezivezeny amin'ny trano 500 tafo manodidina izany vatobe izany. Nampanaovana fanambaram-pananana mahalona ny mety ho fahaverezana ny ponina eny an-toerana. Eny Ambohibe lafo kosa manodidina ny 50 cm ny refin'ny fikisahana vatobe iray tany-domondoza ny ponina manodidina raha misy ny fiotsahany fanadetiny Oliva Antriniala. 3 metatra toradrona 4 taona eo no refindreo vatobe loza mitatao amin'ny ponina Avaratra Katso ary esorina tsikelikely sy apoaka ny fa 14 mars ao avy izao. Nanomboka omaly ny roso tamin'ny fanangonana ny fanambaram-pananan'ireo ponina esorina vonjomaika amin'ny fonenany ireo vadi-tany na huissier. Aorian'izay hofatsihina tanteraka ireo varavarana isorohana ny fivezivezena. Ny tanjona ataontsika zany dia hoe 0 dégâts humains. Zany hoe tsy misy olona maty. Le olona mipetraka eo tsy misy olona maratra. Zay ny tanjona voalohany. Hozahana daholo koa ny tranon'olona tsirairay, le olona hiala tao. Zany hoe nalaina sary zany reny trano reny dia manao karazana fanambarana an'le fananany ao anatin'le trano ao koa izy dia hamarin'le huissier miaraka amin'le manam-pahefana. Efa nanosika-hevitra ny andrain-tanany ity vatobe ity ireo mpitrandraka vato eny Ambatomaro. Tsy neken'ny fanjakana nefa zany noho ny mahalehibe ity loza mitatao ity. Efa nangataka zahay dia sy neken'ny fanjakana moa le fangatahana fa hoe aleo ataonala izy dia sy probleminay zany fa maninona moa fa fandraisana andraikitra ho azy zany sy olana aminay misy fa afaka fosiny zany mandry fahalemana ny vahoaka dia zay ny zava-dehibe mandry fahalemana zay atry dia zay ny zava-dehibe aminay zay. Fa misy vatobe hafa ihany koa ahina Enjera sy Kodia eny Ambohibe lafy efa mivava be ity vato ity ka antony anairan'ny tompona andraikitra eny an-toerana ny tompona andraiki-panjakana. Taloha zany ity vato ity tsy teto ambany ato anelanelany ato fa taty ambony taty izao nefa efa tafalatsaka efa hitanareo zao izy io efa latsaka efa midina any zany hoe lasa nena lalaka le toerana dia naka toerana eo le vato zany fa raha taloha izy zany hatraty ambony aty. Ny taona 4 no nietsika farany ity vato ity ankehitriny anefa mahatratra 50 cm eo ny fikisahany izany. Amin'ny laka misy alina tamin'ny roa dia miontsona hatrany aminay izay ngamba miala eto amin'ity toerana ity ngamba misy any amin'ny 300 metra miala any renay le akon'le mipoaka aty dia alina indray tamin'ny 10 alina dia mbola mipoaka indray mandeha indray zany nilatsaka indray reto fanondroany reto. Raha ny fanazavana sampana mpamonjy vohina Haoriny Orambe sy ny tondra-drano no tena fotoana mampirongatra ny fiotsahany eto Seroa hatramin'ny volana Jona any ho any araka izany vao afaka mandrimandry ireo ponina eny amin'ny faritra avo sy ireo ambanin'izany. Raha tsy ahivina ho an'ireo trano rehetra ahina hiotsaka eto an-drenivohitra efa nanome fahazon-dalana andravana izany ny komina. Vaovao mikasika ny toetry ny andro kosa indray fa nivoaka ny amin'ny 570 km atsimo atsinan'ny Madagasikara ilay faritra andro ratsy Alibany maraina teo. Fanairana manga midika fa mbola mila mitandrina amin'ny mety fiakaran'ny rano araka izany no miantra ara-dalàna kosa ny fijoron'ny komiti fotony misana ny fisorohana ny loza ara-boajanahary raha nambaran'ny mpandrindra ny SPM saingy tsy mbola hita izay tena fisian'izany hatreto. Ny tsy fampiny ny fahavonona ara-politika no antony tsy hipetrahan'ireo komiti ireo amin'ny toerana ankehitriny. Oliva Antriniala trany. Lasa ilay rivodoza Aliba saingy mbola mila mitandrina ny ponina any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy vadivavy fitovinany ny amin'ny mbola tsy fidinany avon'ny rano sy ny rotsakorana farany entin'io rivodoza io. Rivodoza dia Aliba dia tsy misy fiatraikany tsoa satria efa lavitra misy ny fohibeny any amin'ny 50 sy 700 kilometatra atsinana faritra fara-panala misy ny fohibeny. Tsy mbola afaka miala amin'izany tsika satria mbola fotoana fahavaratra tokony miomana foana mandrapatapitra ny fotoam-pahavaratra. Tsy mbola iny ihany no rivodoza farany mety hamelan'ny Madagasikara amin'ity taona ity tsy ampy fiomanana ny malagasy manoloana ny fisoroana ireo tandindondoza ara-boajanahary. Arak'ilay lalàna 334 momba ny paikady nasionaly ho an'ny fitantanana ny loza sy ny tandindondoza apetraka isaky ny fokotany ny atao hoe comité local de secours na comité local de gestion des catastrophes à risque. Raha ohatra ka vao etsiketsika tsara ireo comité local de secours ireo amin'ny fokotany izay hita fa tena marefo dia miena lazaiko hoe any amin'ny atsasany mihitsy mety loza mety hitranga eto Madagasikara ny eto amin'ny faritra zany izay marefo. Ireo olona ireo dia atoro tsara mihitsy rehefa tonga ny loza dia aiza ny lalana tokony aleha, aiza ny trano ialofana, inona avy ny tokony atao, manangona rano fisotro madio, ny fivoahana ohatran'izao sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa.
Ny zava-misy anefa ankehitriny tsy mihoatra ny 500 fokotany manerana ny nosy no manana io komity io tena mijoro. Dia manainga foana zany ny mpitondra fanjakana manana an'izay volonté politique zay amin'ity resaka réduction des risques de catastrophe ty. Fa tsy afa miala amin'io Madagasikara raha mbola ato anatin'ny ranomasimbe indiana tsy maintsy cyclone ho avy eto na iodika vitsika na iodika vanana. Araka ny fikarohana nataon'ny teknisianina iny nitranga tamin'ity taon'ity iny no fanombohan'ny tondra-drano mahery vaika eto Madagasikara. Mbola itoy izany saingy tsy voafaritra na afaka roa na 3 taona. Any Mananjary no efa isan'ny tanàna nampiarana sy namerenana io komity fotony, misahana ny fisorohana amin'ny lozy io raha nambarana eo anivon'ny ICPM fa afaka manamaivana ny fiantraikan'ny dia izany koa nidirantsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena ny roapolisy ny zaton'ny volana ampidirin'ny hazan-dranomasina tao amin'ny kitapo-mbolam-panjakana no avy amin'ny Makamba tamin'ny taona 2024. Mitotongana ny sehatry ny Makamba eto Madagasikara ratsy ny vokatra tamin'ity taon'ity hoy ny mpivarotra tsy miasa araka ny tokony ho izy kosa. Ny mpanara-masana hoy ny avy ao anivon'ny ministeran'ny Jona etsy ankilany mbola mahafeno tsy mahafeno ny fepetra amin'ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra eto Madagasikara ny sokatra ny alakamisy farany teo ny Jona ny Makamba. Michel Aranartsona. Valopolo isanjaton'ireo Makamba amidy eto Madagasikara no avy any Mahajanga. Tsy mitsahamena ny vokatra Makamba eto Madagasikara raha toa ka ny taona 2024 no nahitana vokatra tsara indrindra. 23,2 taona izay napiditra 3,2 miliara ariary tao amin'ny kitapo-mbolam-panjakana. Tsy misy afa-tsy 903 taona izany ny taona 2024. Mitotongana ny sehatry ny Makamba eto Madagasikara ratsy ny vokatra tamin'ity taona ity ireo mpivarotra raha mitaha amin'ny kalitao ny taona 2024. Raha pitaina tamin'ny heritaona aloha raha ny qualité amin'izao tamin'ny heritaona tsaratsara kokoa satria ity zany tsatsany eo amin'ilay cyclone dia izay no mampatonga mihena mihitsy ny calibre alongany amin'izao ny tena raha oharina tamin'ny heritaona. Raha toa ka 7 miliara ariary ny volana ampidiriny ny fanjonoana langouste tao amin'ny kitapo-mbolam-panjakana ny taona 2024. 20 miliara ariary amin'izany ireo hazan-dranomasina hafa ka 100% no Makamba. Hatreto anefa raha ny fantatra mbola mahafeno ny fepetra takin'ny tsena iraisam-pirenena ny Makamba avy eto an-toerana. Ankoatra ireo aretina izay nahazo ny Makamba nefa miaikiny eo anivon'ny ministera fa tsy ampy ny fanaraha-maso. Ka ny ady eto amin'ny ministera zany amin'izao fotoana izao dia ampiasa n'ilay centre de surveillance de pêche io ny fitaovana nananay iarovana ny ireo hazan-dranon'ireo zany. Manodidina ny 2,1 ariary hatramin'ny 5,2 ariary ny vidin'ny Makamba eny an-tsena. Hatreto mbola azokajiana ho produit de luxe ity vokatra iray ity. Ny sokatra ny alakamisy lasa teo ny Jona ny Makamba teto Madagasikara. Firaisana tsy kombakomba avo lenta no mitrango eo amin'ny raharandramena hoy ny manam-pahaizana momba ny kirakiram-bolana ny comptabilité mitondra fanondranana tsy misy ny mangara ny vaovao ofisialy nefa milaza ny mifanohitra amin'izany hatrany kaonty 410 no voalaza ny tale jeneraly ny samifina fa efa nogazana saingy tsy misy ny nintsony ankehitriny hatreto anefa tsy misy na grobony iray aza voasambotra tsy mbola hita taratra hatreto ny vokatry ny ezaka ataon'ny fitondrana Rajonary Mampianina. Fanadidiny Michel Aranartsona. Raha taratasy efa rovitra ny vavan'ny mpanao gazety momba ity raharandramena ity, saingy tsy mbola misy ny vokatra azo sapaitanana amin'ny ady atao amin'ny fanondranana izany ankehitriny. Pretsy kombakomba ve ity fitondrana ity, nanaitra ny nandrenesana ny farany herinandro teo fa tota taratasy 440 farafahakelany no efa nafindran'ny sampandrara misahana ny ady amin'ny famotsim-bola na ny samifinina momba ny compte 440 izay ahina ho famotsiana vola maloto vokatry ny bois de rose. Hatreto anefa tsy misy raharaham-pitsarana na iray aza miainga momba ny bois de rose, ireo mpitatitra sy olon-tsotra mpikarama ihany no migadra. Dia efa nanolotra tota taratasy maro mahakasika ny bois de rose efa nalefanay tany amin'ny fitsarana. Mbola misy ampahany ao zany izay voaka atsoatsy fa eto zany ny mariko ary tsy mahamenatra miteny an'izany mahafantatra an'izany ny banka efa maro ireo compte izay nigazanay manodidina ny fitrandrahana ny andramena na ny bois de rose fa ny zavatra mampalahelo amin'izao toa efa tsisy eo tsony ireo vola tao anatin'ireo compte ireo fa nahazo famotsorana. Azo atao ve mampanjavina vola ao anatin'ny compte izay efa nogazana vonjy maika noho ny raharaha andramena. Tsy compte iray na roa fa ampolony ary mbola misy dossier hafa ihany koa taty aoriana no nogazana. Tsy maintsy misy firaisana tsy kombakomba avo lenta atao matoa izany no mitranga hoy ny expert comptable iray.
ny tena mana ny zavatra eo amin'ny lafiny hoe resaka comptabilité zany a dia tsy tokony possible mihitsiny a ny hoe tsisy volantsony zany a ao anatin'le compte zany ka ny zavatra mety hoe tsy ahitana an'izy ngamany a dia fantatra hoe ngamba moa le tony hoe paradis fiscaux tony le hoe mampita ny olona any amina compte any ivelany any zany a ny volany dia fa ny olona koa zany efa maka amin'ny précaution izy dia efa anticiper le izy zay mahatonga izy hoe na débloquenao aza le izy dia mety tsy ahitanao trace tsony hoe aiza manana le vola. Izy ary no naka ny vola tao amin'ireo compte ireo na hoe iza no nanampy ny tompon'ireo compte ireo ahina ho mamotsy vola maloto avy amin'ny bois de rose ka naka ny vola tao anatiny. Lasa naratsy very fotsiny samy finina raha izany no zava-misy. Expert comptable ekena maneran-tany ny filoham-pirenena ankehitriny ary azo ambara fa baraka miraraka ho an'ny fanjakana malagasy ny tsy fahaizantsika mifeny varoboba momba ny harem-pirenena tahaka ny Andramena. Hatreto fantatra ary miverimberina ireo anaran'ny mpanao bois de rose tahaka ny lalayan'ny maro antsetra nonao vola sandoka sy solotraka sy ireo maro hafa. Fantatra ihany koa ny sambo lehibe mpivezivezy mpitatitra izany. Fantatra ihany koa ny saban-draharaha voakasika izany fa ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana. Tsy mbola fantatra amin'ny fomba ofisialy kosa ny gros bonnet sy ny mpanao politika mpanao afera amin'izany. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray tranoteky ny mpitandro ny filaminana ao Malta ny maro antsetra i Bar Dominique lehilahy iray ahiny ny mpitandro ny filaminana fa namona ny Andry Rakotovao kandida sy fomba-bahoaka Navaratrano nandritra ny fifidianana farany teo i Andry Rakotovao izay nisy namony tany Moramanga ny alony alarobia fa 7 ny volana janoary farany teo. Raha ny loharam-baovao azy avy amin'ny mpitandro ny filaminana eto Antananarivo renivohitra dia toa Antananarivo nanaovana ny fanadihadiana ity von'olona feno abibiana ity. Fa izany koa ny vadiantsika eo amin'ny maresaka avy any ivelany misaona ny tontolon'ny fanatanjahantena sy ny haino aman-jery. Tompon-daka telo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena no ndosiny fahafatesana ao Malta ny Argentine. Mpiasan'ny TF1 dimy ihany koa no namony ainy nandritry ny fantodisana fandarana iray ny fifandonany helikoptera roa no nitarika izao fahafatesana olona 10 izao fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Ireto no sary azo voalohany tao aorian'ny fifandonan'ny helikoptera roa izay nahafatesan'olona 10 nandritra ny fanatotosana ny fandaharana drop izay vokarin'ny TF1 ho Malta ny Argentine. Anisan'ireo malaza eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena frantsay ilay mpilomano Camille Mufa 15 taona, ilay mpanamory sambo Florence Artaud 17 taona, Taranja Ayad, King Boursin, Alexis Vastine. Ankoatran'ireo mpanamory ny helikoptera roa, 5 ireo mpiasan'ny TF1 no maty tao anatin'ny fifandonana. Loza izay mbola tsy fantatra treto ny antony mazava izay tsy mifandray amin'ny toetry ny andro raha nambarany mpanao fanadihadiana any toerana. Florence Artaud 17 taona, mpanamory sambo izay nomena ny anarana hoe la petite fiancée de l'Atlantique izay nibatany la route du Rhum tamin'ny taona 1997. Efa nisedra ny fahafatesana ny tenany 3 taona lasa izay tany Corse. Camille Mufa, tompon-daka faharoa olimpika nandritra ny lalao olimpika tany Londres eo amin'ny taranja lomano, nitsahatra amin'ny maha-mpilomano matiana azy tamin'ny jolay 2024. Alexis Vastine 17 taona, nibata medaly alimo nandritra ny lalao tany Pékin. Namoaka fanambarana ny teo anivon'ny Élysée tao aorian'ny tranga niseho tany Argentine ka naniny alahelo ny filoha frantsay François Hollande. Ratsehivina ny ALP no mamokatra ny fandarana dropt ary efa taona lasa izay nahafatesan'ny Gérald Babin tao anatin'ny fandarana Koh-Lanta. Any Côte d'Ivoire kosa voaheloka higadra 20 taona Simone Gbagbo fady ny filoham-pirenena ny antoerana raha ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana ivoiriana ao Mali. Olona 27 no niraitsika makomba taminy, isan'izany ny zanan'alahy Michel Gbagbo izay voaheloka 5 taona tranomaizina. Onitra tapitrisan'ny maro ihany koa no alohan'ireo ambara fa niraitsika makomba taminy ireo. Tamin'ny rarana nandritry ny krisy ny taona 20 sy ny taona 2012 nahafatesana olona hatramin'ny 3 tao anatin'ny 5 volana no hiampangana azy ireo voaheloka amin'ny fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena sy ny fitarihana korotana samihafa amin'ny lafiny politika. Andrasana kosa ny valin'ny didim-pitsarana avy amin'ny Cour pénale internationale ao La Haye mikasika ity raharaha ity. Fa eto iverina eto toerana kosa isika ato anatin'ireto vaovao nisongadina ireto vola 13 tapitrisa ariary mahery no takiny lehiben'ny faritra Vakinankaratra amin'ny orinasa miisa 7 volany antoerana anomanana ny fionam-be paritry ny antoko HVM ny
5 martsa ho avy izao fa anatevina ny fitokoana n'ireo mpirakitra raha iny amin'ny fitsarana sy ny mpiasan'ny fananantany ny mpampianatra pikaroka eny anivon'ny Université n'Antananarivo raha ampitso fa ny hitatra 50 centimetatra ny fahavakisana hita amin'ny vatobe iray ny Ambohibe Ilafy ny Asabotsy izao kosa no apoaka ilay vatobe ny Avaratra Akatso ny BNGRC androany Jono Andranomasina ratsy ny vokatra Makamba tamin'ity taona ity raha tamin'ny taondasa dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalambaovao tamin'ity anio ity metraka ny veloma ao amin'ny rahampitso indray veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Nanulcha Noteu, ni Vavao.